Kolo FM mandolitra ho anao. Elantorarahana tantara voasoratany Ranja Arc. Ovelom'ny tapaporoana Christophe Rabiarmanana miaraka amin'ny Anjavola Sofaniry ary Saolo Rakotonanahary. nandray feo afatra Andrianarivo Na indrindra ny lafiny teknika Dida Montero. tompona andraikitra sipana tontosa tapaporoana. Nanao ana fanadinana taorina Andrianina tsy nahita soratany dia azatazako mety Seberina anoratrako tsy nanam-potoana tsarana mihitsy ino fa voalohany dia mitsinday mitoraka ty tsy maniry an'izany voalohany izany ary mioty ahoana ki tsy ataon'ny ankizy resaka hoe mpianatra mafatra afa koa izany toe-tsain'le izany raha mba fantatry indri moa ny zavatra nisoratako tao ahoana ki ompavararaka sy teny fanesoana ny ramadama malagasy na za koa aza nge niongotra hatramin'ny volondohako nisy tao tena sarotra loatra ke le testa sady za koa moa efa tsy dia tia malagasy raha teo za zao efa vonona ny double sy ovoroka tako zao izy zampoakostiko pezay eo ny collège de français marina hoe zany ny tena atao hoe sadavina volondrikiala ina ki tsy maintsy ataoko zay atafidirako amin'ny collège de france amin'ny eritaona sira mihitsy ahafahako manakaikaiky azy kokoa sady mba mora koa ny manintona azy amin'izany nefa na izany aza lafolafo neky ny écolage amin'ireny sekoly français reny sady matetika français na malagasy manana nationalité française ihany no mianatra tsy olan'izany leny vola mpiandra bovy sy rabaina mametoko sady na dia merina kilasy foana ny isa-taona tsy aharitra ny volanay zany marina ki zany Odio Ode ese olona manao andrina Andrianina pitana lasa nibotony akanjo mandroko vao vidiko lafo be teo inona zany natongava ndry aty aminay amin'ity andro vao mangiran-drato zao sa angataka indray tady any dadatoa kisa za aloha zao ny eto dia lazao amiko izay ampindia marary mafy ao an-trano akineny dia mba tsy akahindrana vola kely aty aminareo aho hivitanana fanafody fa mba misy fanafody tsy miasa afaka omenanay ao aminareo raha tsy mamasy dia mety ho faty eo ny fa izy zao ry Andrianina io io zanatra lahanao mangatabola indray mararona ny reniny dia aty amintsika izy no mitotototo manao ny dadatoa orikara kely tia so dia heverinareo fa banky ary zay ka indramanareo vola amin'izay fotoana mamety aminareo sa koa hoe trano fitehirizam-bola mpanjakana ka angatahanareo maimaimpona efa tena lasa fahazarandry zareo mihitsy ry papaty no mitady hitavana fotsiny latsaim-boan'ny afo tia mangataka lava tsy misy fiafarana manoatra noho ny saka zao no lazaiko amindry eno hoe eny dadatoa omepozina ny reninareo fataingana fa mety malailo any dadanareo koa izy zay ndray sady amin'izay koa ndry tsahirana amin'ny tsabo azy trony dadatoa mba milela-palatianao re mba afonjeo aiza ny afarako raha sanatria misy mahazo aneny tsy olanay zany mandehana mivavaka eny amin'ny fasan'ny dadanareo fa vonjeny eo foana ny vadiny andao ody anaka fa mba manala ny andro so arareo koa tsika ka anahirana eo tena ona loatra raha ry dadatoa dia tsy mba manana fomangoraka mihitsy mba mijery matetika eny tsy misy mahory azy moko alefa ho tegna fa mitainitaina izay neny mioty mioty inona ny indry mifanena taminay nangandry fa maninona sao atrano mantsifoka ny hevitra hoe sitra nanganda dia lasa nanasany lambanareo aza miteniteny foana ry kiala ratsy tia fatony lazay ndriakany aminay fa faty ahoana tsy azoko anasany lambanareo ane izy fa lasa dalangandry vo eo no mifanozy tamin'ny olona nylanja fatin-renareo ka inona ny lamba ho sasana eo maninona tsara zaniko tena marina ve kisa maty marina ve ny reko laingo zany
Angandrivany mijanondry raha tsy meny fa tsy olakokorangahy zany a tezao aiza kely mifaninandritandro zareo mandrosoa kely any alohaloany dadatoanareo sy dadafaranareo no nanjany faty eo ndaoky mba hiaraka amiko raha mba mety a matahotra mafy a atre reny ve maty dia atahorana ndao motia ingakainganarindri jereo andry dia to alohantsika reto ny vahoaka be andehandevina marina tokoa antraresineny nahoana telolosana faty aza mikasika ny vatapaty indry maninona koa rehefa niny ao anatin'io ka nahoana ny sakana ndritanao felomazy orpinta ary eto mifindangeny mahalavo azy izao za teo fatoko indry jereo raha mipilanja mifonfony safie be operovatena mioty te lasa tokoa vene vata mangatsiaka sany sisa tafela lafo ndrekisakisa mety atehesana okakizay fenitra tombon-dalana ny azy okizay papatiko be aiza anao teo ahoana re anako misy zavatra tetiavanao aty amiko indray dia mody miangotongoto eo lazao tokany haiko izay manahirana anao fa omeko anao daholo vola tena mila vola pia efitanako fitaovam-pianarana vaovao ay vezy izany andaso 50 000 ariary ampiny merci papa raha misy olana dia miresa aminy eny dia za no mifandamina aminy rehefa miveriny fa aiza indray papa fitadiavana ne anaka mazaka maniraka amony fivorinany amin'ny faritany a mandritra ny tapabolana papa misy fanontaniana kely apetrako ny papa antanio fa tsy misy be leo efa fanoteriny amin'izao angambo ty fa noho ny mbola tsy nazahoako valiny taminao dia averiko indray fa inona marina ho any asanao papa amin'ny fotoana manaraka ry sombinaiko a mamaly ny fanontanianao fa efa zany tonga izany ny tera-miasa amiko avy ty manoroka amin'ny papa aingana indray tsara tsy mazavazava koa nga maniasa andrabenina fa isaky ny anontaniana izao izy dia mivalo ary kendrika foana eny efa misy ny saosy dia izay ny zava-dehibe muzika misy sitinalako zao ave rangavo amin'ny rava za efa ela be ny te hiala tato amin'ity lakilasy ty manepitra na vovoka lakirena amin'ny feom-pampianatra dia ahoana kinandrianina iaraka aminay andry izao salut mioty andeha aiza ki adinindry sahady ve fa vendredi jolie nge anio tsy hoditsony mantsy zao fa avy hatrany dia ijanona ty mandra-paraina ny andro tsy olany ka sady za koa mba te ahitan'izany olo tindry izany sao manko bantsy alehaka sady tsy milay zany hitandreo izy tandreny fotsiny soana lamba vao mahita anazy aza mampimeo ndao aloha tsika tsy indry fikasigara kely tsy amin'ny sisiny sy mandra-piaviny ampindram-pirikiana aloha fa tsy hitako ny aby oay ty zirikala fa tany vonoaingana aloha izy gary iny fa tsy tiany mihitsy zany foka ok bonjour finano malala ny foko bonjour mioty avy io finika tatratrako sady mpanjaka ny fitiavako isan-kerinandrianina ny olona miaraka amiko finoana ny anarany izy kosa malala izy ny nandrianina mpiara-mianatra ny sady namako koa ary tena tsoraty kosa izany tsy maintsy azoko landro any alina tsy olana na dia simba fa ny finamanana mihitsy faly mahalala n'andrianina za koa tozaka izany dia olona be koa ato anatin'ity trano fandizany ity zany
boîte de nuit kifa manakasy fiainana ohatr'izany ndriko tanora angesika fa tsy haiko aikampotra kory na ny mahena an'ilay teny hoe trano fandihizana aza dia efa ampianimba ny saiko izay no mavoanareo rehefa mba mahay teny vahiny kely dia manambany ny tenin-drazana tsy milay mihitsy azy ilozanareo famaly io fa sangana dia ndao andiha mahafinaritra be ny ambiance miaraka aminareo tamin'ny masanya sady tena couple kely ry nareo zany petra ery amin'ny sezantsika ery aloha ndrery nandrianina fa tena efa mamy be ka izy eo mamo finono mba terikely ny amin'ny toalety ilay zafa tena matahotra andeha irery any sady mihodina be koa izay jereko rehetra ao ary ndao mitehena misoroko sao indira be eo manomboka milamy manodetiky ndrery nandrianina atovy ihany aloha izay tena tafalasaka azy tanteraka amindry ilay fomba midirato fa tsy afatangana mihitsy andraso fa sokafako ny varavarana vino ty ataonao maninona nahoana ianao no mitanjaka be Zaly izy tian'la avimba finy ao atratranao inona zany no atao laro finoana fitsangatsangana ny ely tsy raha mikasikazy io la kanefa mana milasaka koa dia avotsitra fotsiny eo amin'izao aleo hidirana ny ranga fa tsy maninona eo fa maninona lany tsy mitena fa tao variana be fotsiny eo mba valio moa ilay so fitiavako mitalao amin'ny lafinoana eny ary avy eto akaikiko fa zako ty ianao pentra mioty fa manao inona ty amoron-drano aty ndry mpanasa lamba daholo any eny aty somba disatresa ary sato izy mamangy andrika izy tatady tsy diana koa ty ndry zany mantsy fa vonzao be amiko zao fetiky indry zao taloha mantsy raha vao mahita andry dia mivily lalana aleo kiza andresaka izany ny valilany resabesaka sy anala-fahanginana indriny natongavako aty satria tapako tanteraka ny alalan'ny fahorindriny no zandreny fahono ahoana ela be zay natao mifantatra ka bibinina loatra ny nanaikitra tany hoaniny nahatonga izao fiovahana be zao asa manao azy tamika indry fa fangorana sy fitiavana ny mandresy lahatra na anantona andrina sady sao hoe nanena tamin'ny zavatra natoko aty za dia mba tonga mitrana fihavanana amindry koa tsara kosa zany afaka mba mifampitondra toy ny mpinamana be aloha sika mialohan'ny resany mety tsy manino izany ka ohatra misy zavatra manino ao anaty kitapinao finday angamba tena findayako maro izany tena nandrianina ketya allo ahoana ty aiza indry zao miaraka anganareo mitsamina aty atranaka izy za fa finoana lasanakany amin'ny namany misy zavatra ila andrianay anga ndrirera ny tena tadiaviko raha ohatra ka tsy manahirana ka ahoana tsy zao dia zao koa fa mitolakandro afaka tonga ny aminareo makandry inyarakia masoko indry tena mialatsiny akerikenitra fa tapaka andresantsika teo mety olana ka milainy mihitsy aloha rehefa tsy miaraka nareo sy raha mioty mahalalaka tsara izay amin'ny eonana amin'ny finoana nandrianina kely nandrianino ahoana resaka amin'izana indray ndre io sa miteny rery tsy adala nge zary dadaka hiteny rery sao dia mba nisofinareo kosa raha misy fahavoazana azafady ary ray anaka mila mikarakara endrika mambika indrery nandrianina sady akamoseksy tsara izay finoana iny tafiditra tsara ny anaty posindry tanteraka miomana ho ndriry nandrianina fa anao sopinina ianao sy ny mamanao
nareo dia rabany efa antitra be ohatrany hoe mbola manao fiteny ohatr'izany a. Maninona zao raha lazaina fotsiny hoe mandehana miantsena miaraka amin'ny rabofo nareo fa tsy antomolaka shopping ne shopping. Mahita ho lazaina foana nareo tanora ankehitriny tony ka. Zaniko faingana fa sasamiandry reninao e. Sasany dia efa misy toerana hafalehako e. Ny lalana koa nge kopon-drabofo ka tsy hitako izay ilany any e. Raha tsy zakany koa ny entana dia aleo izy anakarama olona fa tsy atao sesikondana koa very ny vola omenareo reny. Mba elindri ve izany teny ravololona izany? Hoe ahoana? Aza manao firesaka jiolamba-voatrano ondry fa leo be izy. Sy ka mila mizatra izy fa zany indray zao malaza e. Aoko izay fa tsy te hiaino anareo mivaly tsony a. Sady telefon'olona koa zao. Firy moa le numéro afinoana teo. Zay fa tadidiko. Zay fa misonona. Allô? Nandianina ihany chérie. Ça va vela? Moramora aloha fa tsy misy série anao zany aty a. Ilahy koa zany mba masika. Za le zany te hita landro any ka isika no afaka miona. Marianina, miala tsy miala fomba amindry za fa tena tsy te hifampikasokasoka amindry tsony e. Nefa vita aza naninenako tongotra matanana mariny e. Aza manao an'izany moa malala. Tiako nge lahy e. Aza miantsoantso antsony ianao ka mamiko loatra miotika tsora avakinao ny aminao fiarahanay sy ny fifankatiavanay. Tsy mampaninona nge lesina dia vity par silence aza ny atsika e. Tsirina andrianina tsy ho vofandrika eo tsony a. Malalo vonany afo anao za ary tsy hamotika velively aminareo sy moty fa ny any mba ilaiko chérie dia mba sompitiavana kely itika fa aminao. Nandrianina sokafy tsara ny lava-tsofinao, tsy misy fomotebo fitiavana anao akory aty amiko. Azonao tsara ve sa atoko amin'ny teny frantsay? Mazava tsara lesy malala ary ho fanajako an'lahy dia tsy hanelingelany latsony a. Na zany aza nefa dia mba tsarovy ihany ty foko kely tsy tsahatra ny tempo fitioanao. Tsara rehefa mora mahazo resaka ohatr'izany ry e. Dia mitady aza kely lehilahy hafa fa ry angeka tsy vitsiko tsiriritra e. Fa mialohan'ny sarana dia izao. Ahoana? Vonoany teniny ankehitriny ny sainao fa mety ho lasa daly mioty atsoatsy. Ny tena tsara aza dia mividy voninkazo sy lamba mena ho azy ampanarahana azy any amin'ny varotsy mifoty. Zay chérie a? Taday? Mioty a? Tena miova bendry. Lasa tsotra be sy madio fanerasera. Tsy toy ny taloha tsony. Soroko amindray fa tena tsy manampo an'izao zavatra izao mihitsy a. Olombelona nge arifentry mba manam-piovana koa indray sady tsy hitako koa moa izay tokony akalako ndreko. Misaotra betsaka tia. Ahoana ho ahy e? Mba mety amindry ihany ve aloha ilay sakafo novidiko e? Sao mantsy zavatra hafa mihitsy ny tiandry hoanina. Za efa tolorapotsiny indray ve no be fangatana ry mihitsy a. Sady efa hotely andro koa izay kipiko ny tsy manisy sakafo mitsirika. Tsara ry mba misy. Fa ahoana ke? Angatsy nahita sasalambatsondry io e. Tsy madio tsara ho ny lamba sasako e. Ka tsy misy mazoto ny olona manakarama zany. Rahateo zany tsy nandro fotsy mihitsy a. Angina ka isiky ny sara fatondra masindry. Mafy ty rehefa tsy manana. Mafy fenitra oka zay a. Tapitra treo ny fahorindry. Nahita saondringy ahy masseuse le poste dia maninona tsara zaniko masseuse oa. Ve tsy fanalana vitanana amin'ny lalany otra indrindra ary ndriko mahatsiro saina. Rena sarina ndraika malaza ho fivarotantena fomba mihatsy e. Ka tsy sombaiko amin'izany koa fa mivantako manomboka masinandro androany atsaharo ny vavavahoaka fa tsy mampivoatra izany.
izay rehetra teny hain'ny olona akory dia marina daholo. Miankina amin'ny toe-tsain'ny tsirairay fotsiny akeo a. Na zany aza matahotra mafy any. Tsy misy tokony hampanahandry iny amin'izany e. Za eto vonina nampendry foana sady le toerana sana koa azoko antoka tsara. Raha misy manahirana dia miresaha tompona andraikitra voalohany telo fa olona tsotra be ilay olona izay a. Eny azoko. Dia Rofina tany amin'ny manomboka ny azy. Tsy fantandry tsara fa tsy mbola manana traikefa ny amin'izany. Izao era-pitsy maraina iny fampidinika ny direkteur. Izy ny anoran'izay rehetra tokony ataondry. Izany? Fitaovana mitafitafaka iny atao andry raha ny sorehetra nataondry tamiko dia tsy voavaniko Rofina Nofina. Sady amin'izay koa ndry mba afaka manohy fianarana rehefa mba mahavoangona vola kely ihany e. Atao tsara fotsiny ny asa. Iny etia. Nandianina no orenina aiza daholo nareo e. Tsy to tonga sady papa. Sady raha bofy zao ny eritreritra hoe ray volana indray ianao vao odiko. Afaka mbola miverina raha toka tsy mahafaly anareo ange mifahatongavako e. Io indray raha penina. Mba mivazivazy ny ary anako. Ary izy vololona manompo anareo izy e. Manompo? Tsy azoko. Mandro soa aloha e. Vao narainy antonao izy teo dia nikenikenina tsy mitsahatra ao an-dakozia ao. Karakara rano mafana andronareo. Mandro sakafo spesialy e. Tsy haiko tsony. Ary ahoana koa ndry manomboka tsy mody alina izany? Sy vao tonga ve nareo dia zany sahady. Aleo mba manaraka e. Tena veraka zany a. Ao a primerie aloha reto etako reto ry zanako malalako a. Dia avy mba miresadresaka kely amin'ny papa e. Fa tsy neny ve ny tokony hiresahanareo voalohany e. Izy zao ny tena manina anareo tato amin'ity trano ity. Otra fa ngandry tsy mba manina? Efa zatra tsy misy anareo ny aty e. Tsy mampiova ninina amin'ny fiainako ny fahatongavanareo. Aiza kosa e. Zaniko. Fa zao anaka. Tsara dia ny an'io zany tsy fidinalina izany a. Ekeko fa tanora ndry saingy tsy midika izany fa tsy maintsy manaraka an'izao rendrarendra tsy misy fifarano izao. Raha benina mibosy miaraka amin'ny sipakamana eny antony mahatonga ana amin'ny mody alina e. Aty mbalonao angamba no niteniny an'izany taminao. Ay, izay indray aloha ny tsirehako e. Fa zao korinandry e. Mitaraina amiko mihitsy ny raha vololona reninao. Ohatra ny reny kely no fitondranao azy atao trano ato. Dia mino izay lazainy rehetra koa ve nareo? Tsy misy an'izany raha benina. Fa raha bofy raha vao tsy mifanaraka amin'ny sainy kely ny zavatra ataoko dia izany reny kely izany foana ny averimberiny amiko. Eny e, oka izany resaka izany ikatonany amin'izay. Izany mihitsy hoa mba resaka mahafinaritra indray atao fa tsy. Misy vaovao ngeza be tokoa ity fa andeha tsoy reninao. Ainga. Neny a! Raha vololona avy ety vetivety misy zavatra lazainy serianao aty e. Mipetrahanao etsy raha vololona. Zao n'izy ry mianaka. Naray volontsika karazana loka natolotry ny lehiben'ny orinasa tamin'ny fahamendrehako ny indritran'izay taona maro nesako tao amin'izareo izay ity. Sérieux ve? Ary tatoazy izay raha benina mahazo vola foana. Rehefa miasa mafy ry nandrianina dia tsy maintsy mahazo récompense. Ty 10 tapitrisa ariary. Ny 5 tapitrisa arotrainy amin'ny banky. Ny 3 tapitrisa ho anareo mianaka. Ary ny ambiny atoko fiandry am-paosy. Fanasany ary raha benina tsy tokony hanokana vola matevitevina atao fanomezana amin'ny fiangonana ve tsika? Fa ahoana? Ka fantatro tsara neny sy ny fidedahany. Azafao tsara hoe ny hevitry indray aloha fa maizina be amiko. Ka milady mantsy mandritra ny fotoam-pivavahana dia hisy fanonana ny anaran'ireo izay nanolotra fanomezana ao am-piangonana. Dia maninona ka? Izany koa ve dia tsy azonareo. Mino aho fa hahafalanareo raha vao tononao ny anaranareo sy ny vola be nomenareo. Amin'izay koa tsika mahazo voninahitra amin'ny mpiara-mivavaka sady mba fantatry ny olona koa hoe mba manan-katao e. Hevitra mety tokoa zany anaka.
ao raha teo be mpanenjika tsika torany eo reo raha mahareny ateviny tolotra avy aty amin'ny rasolo mianakavy. Tena mihitsy raha baina zay zany miara-mivavaka tsika teny mianaka amin'ny lahady. Eny e, fa amin'io alahady ihany no afaka miaraka aminareo dia ry aloha be ry tsika no mipetraka mba hahitan'ny olona tsika. Okey, koa zany milamina zany fa aza donoina no manao metimety kiraro avy le mba manenoneny reny anao fana sao dia tsisy hijery eo mantsy tsikako. Indray rasolon-dravololo sady zanakombo tampianaron-domany koa ny aty efa fantatra tsara izay tokony ataonay. Nandrianina tiana koa ny mitony efa endringa fa efa hotely andra ny zay tsy mody tao atrano ntsony mioty dia tsy misy dirako loatra aloha ny ditra miody eto koa mondry efa mpivaro tena miasa amin'izao mikisakisa lavidavitra aloha sao mamindra aretina aty amiko aty somba nyteny tamin-dreka izy hoe lazaiza fa mitaintaina be neny reny ao fa nahoana koa moa aty amiko indray no mitady an'izay manjavina rehetra izao zanga sy hita miody sa mpiambina azy ka nareo kosa angekipo namany taloha zany allo isaka zao raha tsy mahadiso mpamon'olona tsy valahara tsy mahatahotody raha ianao Nandrianina. ay vefinone ay dia tena vitanao marina ny nandatsakain'olona novoronao tokoa miody moramora dada za nefa nampilaza taminao mialoha dia tena tsy mba nitopo kely tany an-danitra mihitsy ve ny masonao na dia ray segondra monja aza chérie fitiavako anao daholo ny zany tsy mba nysaininao kely akory ve fa misy marina eo ambony lohanao ao mahatsinjo an'izay rehetra ataonao Nandrianina mbola hisy fitsarana ary mbola ho tsarainy ianao finoana tabataba be koa ilay olona tiatsena ka tsisy azoko mihitsy izay tianao ambaraka aza mody adala eo anao ry le tsy mahatahotody dia zaho raha mety dia donela mandalovany an-trano dia miresaka tsara sika roa sady mba mamangana zanatsika atao kibo koa elahy tsy dia ahita nitavanao akory mpamon'olona zaho ary aleo fa andefasako ba andefa tany an-tranonao aka ny lavo maraina izay malala totela je t'aime manahoana ianao dadatora solo inona ihany mbola hitonatonan'andria aty manako tabolona makaina ka mandreraka saika mba hitady an'Nandriana azafady tsy mila mifampitakosona amin'ny olom-baozana toandriny zanako sao mantsy mipitika any aminy ny raha ampahatranareo ka hanahirana dray dadatoa tadodio fa raha iray ihany mikorina ao anatiko sy ao anatin'ny zanakao ary tsy misy mahafafan'izany no fiananofina eny fa na dia mivolabenareo ary to be vava be zapisa zany rivotra nentin'ny fivarotantena reraka foana ianao dadatoa nisy hafa tsy apotsina velively zany efa voasedra ny aty ary tsarovo koa fa mijery midina Andriamanitra mbola ho avy ny andro hanomezana izay anjara masoandroko fa aza manay ianao papa hainareo ataonjaridaina za reraka fotsiny mitety trano mitady anareo misy mitsidika ny andro io otry manao inona ty aminay ndraiky alaratsy ty Nandrianina somba efa naray vaovao mahakasika mioty akindry mioty efa razan'izany efa nidoram-belona tena kaiky ny rova hoana izy maninona tsara makanezany manakara raha tia hita ny sisa taona ndry miala tany amin'izay sa inona ny mbola andrasana andeha ka aza matahotra efa azo kokoa izay nilaiko velominareo indry sary mioty nandao an'ity tany ty koa ianao izay rehetra mba nanolo tanana sy niezaka manambotraka atao lasa tsy tara daholo fa nahoana loatra bonjour chéri natoro tsara vela amin'ny fomba hoana mory Nandrianina no ahitako tory
Tsy tsaronao sady anga fa ankeriny angeny nakanao nakaty aminareo Sambango hoe lana tory taty aminay ka tsy maiko tsiny raha mivadibadika fotsiny lesy biso kely mba ianao ka aza mikitikidika fa marikoriko tso naratra kely nitarehanao fa ahoana ngana no ohatran'ny zalahy lahy dia voafetaka aza mikidikidika aho ahy ianao tsy vitany nanapitra ny ain'ny sakaizako ianao fa dia mbola sahanao koa ny nanirako olona kidina be tovilarana amin'ny biby raha ianao ty ka moramora fa mbola matory rabofy ao aloha dioviko dia asiako fanafody miferinao malalako tapidalaka le ohatran'ny sokona nanambato aty ka traim-behivavy inona reno ataoko dianjo polisy tsy misy porofo tsy andray fehipetra dia tonga amin'le ohabolana hoe raha fotsy be verolohana ka miandro izay ikatonany sady tsy maintsy karakaraiko ane lafa fitira dadan'ny zanako faly zany zao ianao fa tratranao ny tanjonao iza moa ny olombelona tsy ho faly rehefa tratra ny tanjona ny iriny raha tsy zany ve hanomana fety be nafarako daholo ny namako sy ny mpiara-mianatra amiko rehetra ho tonga ty androany sady ny ainy koa tsy eo androany tontolo fety ie tanana mioson'ny rano hikarakarano fety ho an'ny namanao tsy mirarahan'izany amalala ny any fantatro dia hoe tsy ombitratra ny aravoko elahy efa eto anilako izao sady ho airery mandrakizay tena tsy nampoziko ianao no nahavita zavatra toy izao ka tsy nampoziko ataonao kilalao mihitsy ny ain'olona izao no tonga amin'ny fitenenana hoe izay ty adaly tiako lahy dia tsy maintsy nataoko daholo sy fomba zahoana ny lahy na dia tsy maintsy namonoko olona azy misy fetrany zavatra rehetra ry nandrianina araroty ny androm-pifalianao fa angamo tsy hainao ny hery ny vola nora volana eny na tonga tsika ho tafaraka toy izao no izy mantsy dia nanaiky izy efa dahaka ny lahatany hatraminareo quand on a l'argent on a le pouvoir sa tsy zany aky chéri Nandrianina manao zavatra kandry izao tsy manao ninina papa fa ahoana misy lampapa anga miafenao mba havandrena aloha ialary finoana sao dia miditra eo rabenina ka ho tratro mazoto vety araka hiazakazaka amiko tsy vitako mantsy le mandeha reriko sady mba te resadresaka amin'ny zanako vavy koa angeny tena mariny eny ary ndra tsy vetivety fa ho avy finoana idio ny faravarana dia aza sokasokafana zany iza niza mandondony eo ary raha sokafako mitana-tany io dia avelako miditra eo vololona reninao hitantarako ny zava-misy rehetra dia ahoana tsy olana mihitsy zany raha efa vonona lahy amin'ilay mosoara hitomaniana tsirairay amin'ny havan'ny lahy sady tonga dia ataoko masikita daholo ny ohatrany nanaovako amin'ny ody efa kopelahy ndao rabenina fa efa vonona efa tiatokotana aingana mba entomora ihany rabenina fa reraka atao lasa mora reraka zato izy kanefa hatramin'izay resiny foana fa hoana kasepitra papa sady ny tongotro mahavesatra be ay marary ny kipoko papa te handoa be tena koa ty mahazo andrety be voka kandry papa lazao marina ny tiako fantatra tsy mila lainga eny papa mitoejaza ray volana lasaka eo izy zao ve mbola vao ray volana tsy olana zany ka mbola azo esorina somatsara mihitsy animba voninahitsika eo amin'ny fiarahamonina mantsy raha zo mbola kely zao ndry dia efa hitaiza sady tsy tesitra zany papa fitsorandreny marina amiko dia fanta zao raha piso ndry miaraka amin'ny papa manala an'izany aza miteniteny amin'ny eny soa animba zavatra eo indray ok merci papa
fa zao aloha teneno raha io ankizy lahy tehirizindreo ohatrany io nyray io zazy io ie izy indray fa tamin'ny fomba ahoana aloha no nanala mpapahany izany re mibandy ny ranao ambony ravovavinao reny no nitantara tamiko fa hoe nasainao nalaina keriny zany finoany zany dia miara-mipetraka amindry ao fantatro daholo zany papa tsy faneniko aneny namono amin'io te nentim-pialonana fotsiny nandrianina haiko manavaka setroka sy nitomanka noho izany azy anarana fitahana sady za koa neka tsy bedy anao za faliko fa ina moa tokony hafaly anao amin'izany ny zanakao ve efa namon'olona nahafaty olona dia mbola ny mahafaly anaka dia niezaka nataonao anatratrarana ny tanjonao anirinao tsy niemotra na dia nisy obstacle lehibe aza teo indraindray mantsy tena ilaina mihitsy ny melimine an'ireny sakatsakany ireny hitodinany amin'izay ilaina fa ny olana fotsiny dia manina papa nisy nahita ny nampijalianareo an'iny ankizy vavy iny imioto moa dia mety gadra zany za papa efa milamina ny amin'izany ka zany ve papa efa nandovola be nanonerana sazy tokony hatra aminao sy ny olona ny ranao merci beaucoup papa efa saika tapaka hatrano lalandrako mba taratasa vezako azy ty atao anaty poketrako ty aleo aloha vakina andraso hoe sorina moramora ny valopy zay ho an'ny fenitra namako tsy foko ny voalohateniko amindry dia aza malahelo fa vela somatsara zao fenitra mba atao vekise io nandre amin'ny finoana hoditiko lazao izy fa tsy maty saingy mbola tsy afaka amin'izeo raha tsy efa tafiditra ponjy raha solo mianaka ity numany saika adiniko milaza tamindry fa nandrianina ny nanirakolona ankaikeriny sy amonoa lanitro tamindremo aza milazalaza misana misy so hiparitaka ka zay avô tena ho faty tantara lavabe ny sisa fa rehefa miamsika azafaiko amindria mitsipriany masto velony miotiany atray misy client zany mandroso tompoko manahoana ianao ramose mandroso dia mahazo toerana tompoko androso mihitsy aka bonjour mademoiselle losy ty marina tatantorasolo mba tsy tadidina azafatako n'le maquillage be ny tena endrikoko bonjour mahazo toerana ramose maneno ny telefonako marina azafady mandeha miverina eo rehefa avy eo fa maleny tiantso ty vetivety eny ary tompoko allo tonga dia tapony lohany zay fa mbola misy zavatra ataoko say tsy mbola nahita anjelikely toan'izao mihitsy zay niainako tsara tare amambika re zao tena manitona zato isanjato mihitsy misaotra tompoko ao mba mitsotsory eto ambony fandriny ianao fa hanompotsika solany eo fotoana ena kia fa ono ndre ve mba maniry nipetraka ny andafy ohatra hoe any frantsa na tsy haiko ramose tiako sy foko ny tanindrazako fa ahoana kay
raha tsy manonofony ho any ivelany ary ianao dia inoko kosa fa mba te hianoka fahasambarana ny anaty vilabasy, didinin-jaridaina mahafinaritra eny ambony ranomasina eny sy ny sisa e. Raha tsy madisy Ramose, inona daholo ny anton'izany fanontanianao izany? Aza mody fanina morony eny miaraka amiko indray izao manatanteraka ny hetaheta-poko mandritra ny adinay fotsiny dia azony daholo izany rehetrarehetra izany. Misaotra betsaka indray matony amin'izany tolotra goavana izany. Tsy dia izany loatra kosa nahatonga vaketo fa nalafisanana anareo fotsiny. Tomba miseho miavina koa kialakely ity izany. Raha tsy azoko mora ankehitriny ka afaka azoko ampiasana hery tsara mihitsy avia ty aingana. Enao dia tsy maintsy kibako an'io aingana. Vonjeo avela ny tanako fa malazo kay. Vonjeo fa mitady an'olana e. Ty fatina telefony ty koa manimba revitsy. Ohatray kala raha tsy miavina iny efa vita matavy. Iny ty mampigonongonona anareo atenina. Misy olana nga? Tsy misy olana rery nandrianina. Mba migonongonona koa rendraindray e. Raha tenina koa zany dia mamampimeka. Fa lasa izany reninao? Okany izy tsy fantatra hoe hoaizy e. Ay, fa zoro nandrianina? Miomana fa nao fety tsika rapitso. Azo vola indray data. Zany ve? Milay kosa zany misy namako eny andafina nafatrara malagasy vovombolamena 500 grama. Zany? Azoko tamin'ny vidy mora daholo reo fa namidiko lafo be taminy. Dia rapitso aho maka ny vola. Tsika mianaka no miaraka mandeha any e. Amin'izay koa indri mba zatra mifanerasera amin'ny mpanao afery. Voarairery tada malala. Tiako ne anao ty e. Ary ty sy mpandrity atao hoana? Totsy mba miteny mihitsy sady tsy misakafo koa Zao foana ny aneo isan'andro e. Mitanondrika ohatran'ny zazabedy. Aia amin'ity tsy fihinanakany ty ianao ry finoana. Sady arary eo ny efa rahanao ka nahirana anjanako ato. Ka tsy misy apeti mihitsy amin'ity vohidy lava ato an-trano ity mba mila rivotra. Zao ary rapitso hiaraka amin'ny papa dia izany ianao tsy maninona meko fahalalana ianao rapitso tontolo. Saingy zao amin'ny telo tolakandro tsy maintsy tonga ato an-trano fa tsy hiandry anay antsy vao ody. Mino fa mazavy izay. Eny rery sefo be misaotra. Ilozako aloha nareo fa amonjy renao any ampiasana vetivety Ok papa. Nandrianina, mba lazao aho hoe mandra-pahoviana zany no ampiainanao an'izao nofo ratsy zao e. Tselo zao dia mifarana ka. Efa mieritreritra ny karakara ny mariazyntsika. Rehefa vita izay dia ho hita ihany ny toyany. Mariazy? Ie. Fianao ve fa lasa daly e? Adalam-pity rery malalo. Fa mbola manafatrafatra ihany ary finoana amin'ilay rapitso Raha mitady ilendika any alahy dia efa alaivo sary an-tsaina ny isan'ny razana hivoaka ao an-tranonareo. Allô? Maheno ve o? Finoana ve zao? Izy indrindra tomoko fa isaka ianao zafany Fentra ny anarako na mamioty mitady ianao maika be fa afaka mba miona ve tsika zao? Tsy maninona mihitsy aiza le toerana? Tsy mamasina akaiky ny akara. Laza ho fotsiny lokona akanjonao afahako mahafantatra anao e. T-shirt fotsy sy jeans manga no anaovako dia kapa hoditra. Afaka 10 minitra tonga fa mbola ato anaty bus. Ohatray fa tsy ianao ve ny finoana? Za mihitsy fenitra moa. Ie, tika ray busiko tsy fandrofin-davatra ve asako iny ary ka inona ho ny zato niantsonao zao e. Vaovao mafana no ambarako aminao. Tsy maty eny no tolo-tianao e. ahoana koa ny inoko an'izany? Ianao koa zany dia toa mahafaharoka. Mahafaharoa ahoana koa Tsy minda tsy misy pirofo e. Ndraso fa misy taratasy avy any aminy ity. Mino amin'izay? Eny akia mino
fa ny tena nilako anao dia ny anampy ahy hitady porofo ampanganan-drasolo. Ampangavy amin'inona dia amin'ny fomba hoana? Hitanao fera maizina indrangah iny. Ahoana koa ny nahalalanao an'izany? Nisy fotoana izy eniko ny telefona tamin'ny mpanao afera dia avy eo naninona? dia hoe androany ny rendez-vous ny fanomezany ao amin'ny hotely iray izay eny Ivato amin'ny roratolakandro. Dia aiza ho aiza amin'izany no ilan'ny fanampiana amiko e? Io androany io no noko fa azotsika ny tampirofo tsara kanefa ny olana dia izao raha zany ho akany Ivato avy hatrany dia ho mailo izy satria afatana. Dia za zany no tokony mandeha? Voalazanao fa ny fomba hidiranao amin'ny hotely izao no mbola tsy fantatra hoe ahoanako. Raha ny amin'izany aloha dia zavanahy mahafantatr'olona maromaro ao afaka ampiditra maimaim-ponao. Kosako izay zany milamany amin'iny dia koa misy fankatsary misy fandraisam-peo koa iny film daholo dia rehetra hitanao. Okey ary aloha zany hialy eto anosy dia andray bus makany Ivato. Ny 67 misy fiara mandeha any. Hitako ka rehefa miverina avy any miantso anao mampita vaovao eo. Okey, bonne chance ianao. Ino rasolo fa mivoaka ny fiara fa ho aiza ary izy zany fa tsy makaty amin'ny hotely fa mivily lalakafa. Aleo arahana moramora avy ato aoriana. Mangina be koa ty izany sady fialoloboloa lanitro fa tsy ferdinand tada mioty ve io mifoka fikara miankina vody azy be io. Tena izika dia ireo koa misy rola ranjanana be miaraka aminy. Oly ty raha Ferdinand vola be no rofintsika androany. Ilahy zany no mikarakara ny fanondranana ny tova fa za miandraikitra ny fandevenana ny razana raikitra. Fa lozinina re ty atrehako ty loziny tiako tany aman-danitro rasolo sy dada mioty mandolana zazavavy kely irery anjorodrabo iry koa misy telo vavy mivalapatra to tsy misy ainy intsony. Andrengakio reny mitova fa esorony. Chéri, ela efa ato mora mahazo resaka kosa ela zany ka mbola tsy ampy amin'ny telo tolakandro akory nefa izao dia efa ato sady ela. Vianao mpizinina miaraka amiko e sa tsy tia indray ny andro any mafana be toy ny ova be ianao zany lata falifaly rivotry ny manao foanao tany ivelany tany nampivavianao ohatr' izao. Malala rehefa nandinika sy namadibadika ny saiko anio tontolo andro dia izao ny tsapako. Tsy misy antony tokony tsy hitiavako anao satria ange tsy ratsy sady efa horenjanako ihany koa. Zay ve ianao mameritreritry an'izany sady mioty raha teo efa tsy hiverina intsony inona moa no manakana tsy tianao sy ny zanako sa masogaga. Avy eto anilako nandrianina avy eo fihiniko nareo mianaka. Kosa fa sao heverinao fa olona kentrina tsy misy saina raha ka ino any sinema be ataonao? Fa sinema ataoko ahoana e? Sady izao no lazaiko anao tsy misy zanaka intsony aty amiko. Io jereo mikepiko fa raha misy mibontsina intsony efa nesoriko izy vao androany. Ahoana tsara hoe ry nandrianina
Zany e, fantatrao hoe taiza sy papa? Tany amin'ny dokotera nanala ny zanakao. Aza mieritreritra kely akory hoe anaparitaka an'izany fa efa laninao senjery angamba ny sazy afitsiko aminao ravako. Doranao velona ohatrany nanaovanao amioty. Efa fantatro tsara zany ka. Tsara rehefa mahalalaka. Dia izao koa, hitatreo ny fivoahanao sy ny fandraisanao finday mandra-pahatonga amin'ny mariazintsika. Asiako mpianona amin'ny manodidina ny trano tsy ahafahanao mandositra. Andrianina, aza tezitra sy misantaotra be toy izao ianao sao miakatra tsy fidiny eo ny tosidranao a. Andaitra kosa ny torohevitra fiantra marina. Voatahiry ao anaty vata fandraisam-peo daholo ny resaka teo. Fanalanjaza namony amin'ny mioty ny fanidinyan-keriny ato. Mandeha izy aloha dia mbola misy fotoana ary n'Andrianina. Inona no hoan'ny lary finoana? Tsy ahinana ninina ke ataovy jus fotsiny. Ay, mitotra leto fa tena mahafonja mihitsy ilay profo azonao a. Hitsinja ny fokany amin'izay mpanao ratsy. Fiantra, tsy misy isaoranao zany e. Ianao aza ny tena isaorana. Fa hatramin'izao dia mbola gaga sy tsy mety manaiky ihany ny saiko hoe dadadono na vita zava-doza be toy izao. Zazakely tsy manatsiny ve no atao sorona azony izay ilainy? Angaha tsy mbola fantatrao fa io fitiavam-boly io tsy mba mahaendry a. Sady mampanaonao foana e. Tena ohatrany mamobe mpively tsisy mandrasarasa ny vatan'ilay zaza. Ka izany rehefa manompo voly e. Raha vao io no asandratra ambony dia tsy misy dikany intsony ny fampianarana omeny ny baiboly sy ny sotoavina sy ny fahendreny e. Fa mba mila lanjalanjaina ihany ty fitiavam-boly ty ka. Zary mba naniry apakatra ho vady amin'ioty fa vao nahita ny rainina n'olana tsy ampisalasalana an'ireny ankizy tsy manatsiny ireny dia tena niemotra. Indray vele tsy manao ny ataony dia ny zanany ny tsy alaina vady a. Ka fianakaviana miloloha alahelo-n'olona ireo ry fianatra. Mety hipitika ty amiko zany raha mampakatra azy eo a. Tsy mety lesy zany a. Tia an'lamy moty. Ary ela koa fantatro tsara fa tia azy koa. Ka noho izany aza atao sorona ireny fitiavanareo a. Ny eloko ny ray no tsy mba eloko ny zanany ny tolo. Marina aloha zany e. Fa afaka mba hiaraka amiko hamangy amin'ny ody ve indreo raha ampitso? Mamangy amin'ny ody? Nga hitanao ny petrano? Ie, mba fantatry ny rimo. Ny fanehatra tamin'ny toky angia le omaly iny e. Izy le olona ny raha nandrianina amono amin'ny ody. Dia ahoana hozy taminao? Tsy naninona izy ka. Izy kosa mba anisany mitady tetika ampikatrana ny rasolo. Ahoana koa zany? Rasolo ve patron tena ahoana nefa? Ka hoe tia malifaty izy ko. Efa be loatra ny karama no tsy nalohan'ny rasolo. Dia ny aminy mioty no miafina amin'izao. Ay! Papa! Ory papa! Ahoana izay re anaka? Misy vaovao mafaly angano mikorobako aok'izany zato izy. Vaovao mafaly? Si papa, convocation avy any amin'ny polisy reto. Sady amin'ny anarantsika mianaka. Tapotratreo filibanareo rasolo. Vita mataviko ny herinandrianina any amponjandrainareo no mifampitady. Ahoana tsara? Milamina aloha ndry e. Mety mba resaka mifanipaka fotsiny io. Mety hoe diso adresy angamba ireo polisy ireo. Aza mitenitaina amin'io zavatra tsy misy dikany io e. Tsy misy dikany ahoana e. Possible higady ane tsika e. Rehefa i papa mandamy manio tsy misy migady zany e. Fa rovina moa ty fetsony ty? Rapitso de rapitso. Ay, makany zany tsika telo mianaka rapitso e. Zay mila manomana vola matevitevina indray zany anapirana ny masondra komisera. Bonjour mioty. Fentra. Miana ihany sika roa ny farany. Eny zay a.
Fa manao ina fo maraina tsy amorindrana atsika izy mba makamaka rivotra madio akia. Ilain'ny vehivavy be vokana fonsanko. Ary manao ahoana ny zazakely? Salama tsara? Salama tsara kizy a. Tsy misy atahorana sady vona eno andrina ny tanteo izy mipelipelika be. Ina kely vaovao hatrizay ela be tsy mifankahitany izay inona momba vaovao hitanao aty akodaoda ty fa ndre zao ny antsenaiko hoe hitondra vaovao. Tena nitondra mihitsy ako. Ahoana ke? Efa nametraka fitoriana izay. Zany? Omaly ny convocation nalefa ny polisy tany amin'ny dadanareo sy tany amin'ireo solomianaka. Rapita ry zareo natao ankety. Marina ve? Ino a? Ary ahoana momba ny toky? Izy mantsy hitolo tena sy hijoro vavolombelona onko. Efa resaka tamin'ny polisy ny amin'izany azy finoana. Dia laza izy fa tsaratsara toky raha miaraka amin'ny vao maraina be rapitso. Izany hoe manazava ny toe-javatra sy mameno taratasy manamarina fa tena nitolo teny izy. Ay! Rehefa vita moa ny famotorana azy telo ireo dia efa tsy ho raisin'ny polisy ho fanoratena intsony ny antoky. Dia asa tsy mena ny sazany. Fa izao ay fa ilay komisera an'resahana rehefa mba olona azo antoka fa tsy hanao kolikoly. Tsy mora voareborebo ny vola. Mahazy matoky ianao raha ny amin'izay ka. Olona fantatro hatry ny ela be izany. Mpitandro fahamarinana sy fandalan'ny rariny tsy mihitsy izany. Ay kosa milamina keny saiko raha izany no izy a. Fa hono a ahoana ki? Mba manahoana ki finoana malalako an'izay? Salama tsara izy. Saingy mbola voafefehy be. Zany? Efa metsika mihitsy izy eo ambany vahony Kialan'Andrianina. Zany kira tsy fanerezina eny velona izy. Rehefa mohamma tsara hono ty raharaha ty avy hatrany dia roso amin'ny mariazy nareo mba ho tokantrano voatsotra amin'ny tompo ny tena zazakely. Zany ve? Izy sambarana miatran'izany naiza indray kiko. Saika niaraka tamiko taty ary izy androany fa angamba ao nandro dia tafavoaka indray izy. Tezitra be nenina eny hoe mpamon'olona ianao. Vao niteny koa moa ilay mpitsara hoe nanala zaza dia vao maika ny faraontsany izy. Fa ahoana ozy izy tamin'izay? Fa nahoana loatra hono no dia nifokisana ranon'olona izay zaho ny zaza ratsy taika fa nandova ny toetra ratsinao. Ay ve izay zany? Dia lasa iza zany izy teo? Indrindrona mivoaka ny ivelany ihany izy fa tsy haiko raha nandeha nody. Zao a? Raha mbola tafaresaka amin'izy avy eo dia tenena izy hoe alaivo daholo no hoe ny volantsika ny amin'ny banky anakaramana avoka. Papa, tsy misy vola zany intsony ilay banky. Maninona? Lany rabofiny antoana zanatra filano sy ny renibe anao vola nomena hatramin'izay. Inona tsara hoe rikala kely ty? Any e, mananjanaka lany ivelany ihany izy. Taloha marazonareo no nazahony an'izany. Fa ngakoa izany tsy fantatrareo e. Tena tsy nahalala zany aka. Tena nofitahany kala ratsy iny zany. Nataony namelona zanabaratra nandritra an'izay fotoana izay. Ataoko mahita iny raha miverina eo. Ora sono a. Efa ty amin'ny fitsarana ve ianao dia mbola mitady anao ratsy ihany e? Tsy misy idiranao zany fa idio vavanao io sao dia azo totoindra eo a. Landranina. La zao reninao ampirina tsy misy atakandro netany fa mpamarotakolona ny tanànatsika. Dia hoaiza zany rabofy? Olona efa mamitaka iny verina andrianina dia mbola isakosaina. Zay afaka atsika mianaka ty aponja zao mila eritreretina hoe inona. Dada toa, aza manantena ny olibra zany tsony ianao. Alay fitilo no fiainanareo vaovao. Manova ratsy ihany. Sao dia tsy haindriary fa izay any ka olona mpanaka ireny. Azonay vidiana avokoa. Eny fa na dia ny fahafahana azy. Tsy mino an'izany ihany Andrianina. Ohatry mbola azoko saretsena ihany ny tarehan'ny Kialan'Andrianina mivalo arika raha vao natazana. Ny firy falolo vokatra angamba ka tsy napoiziny tanteraka mihitsy ny fahavelomandriko. Sady tezitra be izy rehefa mifamia zazy finoana. Raha tsy nisy menoty angamba tanany efa mifinoana iny teo Ary ndre ve tsy malahelo ry mioto rehefa ilay nyantso andreny dadanareo ilay taloha nandefasana azy tany aponja e. Teza moaky tsy alahelo raiko niteraka angeky iny saingy rehefa tonga atao tsaiko ny zavatra nataony dia tena rikoriko tanteraka. Oe,
Tokoa mbola tsy nilazaiko anareo fa tonga teo hoe vololona renina andrianina androany. Mbola tsy hainiko indray izany ka. Nanao inona taty omba? Nifona sy nangataka fanampiana tamiko teo izy. Nifona? Ay ve reny koa mba mahay an'izany? Ka efa nilozany niarena nampieboebo azy iziko. Sady tsy vita an'izay fa mbola nitafy baraka ihany koa. Dia ahoana no nataondry? Ino no nataoko efa dia navelako izy ka. Olona efa nanao tsinitsinina nareo mianakavy iny ve dia mbola namindrana fo ihany? Ka i Jesosy azany eky mba namela andreo olona namantsika azy. Ka nahoana moa za olona tsy misy dika an'itiny sa mela heloka? Marina k'izany ry fiantra. Sady mila mamela heloka angira mba teo voavela heloka e. Miaika izay. Favaka be nareo mianadareto ka. Andray ireo teny afarako lanitro. Mahangazo maina no any sisa solon'ireo sakafo matsiro taloha. Imioty Anton'ny gadrako tsy maty. Ifinoana ny riko airery samy fotsitra tetỳ an-tanako. Indrisy fotsitro aty. Bonjour Marianne. Mioty tena velona marina ve ianao? Mialany ka mampatahotra ana mijery andria azy. Sa anao valifaty aty amiko nakanesa andria aty? Olombelona no famandra mioty fa za mikorapaka be ohatr'izao ndry ka. Ary tsy nisy rasy andritsy akory natongavany aty fa ifampiresaka. Manginao ry kalamantra velona tya. Tsy miresaka amindria? Orina andriana. Efa ty amin'ny toeram-panitsiana ty ve ndry dia mbola mahavita miteny amin'ny fenitra ohatr'izany ihany? Somefitra ary ndry fa mbola manan-karena ihany nareo ka manambanimbany azy eo a? Ndaminareo mialany fa tsy manam-potoana ifamaliana aminareo kory a. Andeha mihitsy eky izay a. Reto aloha misy sakafo kely netiny ao andry. Sakafo? Nasiana pozina amin'nona azy. Ento mody ihany nenareo fa tsy mila e. Efa nandalo fizana tao am-piambina kireo fa tsy nalefany taty raha vao misy pozina izany a. Sady olona mba mivavaka ihany izay ka tsy hanisy andry velively. Tsy mitovy amindringa izay e. Ndry izay viasatra mamono olona. Eny, nareo ary momba ny sahirana anakaty. Ny sakafo aty koa tapa-kipoka zarara mba an'ty matsirotsiro ty amenona amin'ny banka. Izay mamafrivotra dia hitsinjadadirona eny a. Za koa fa izao vokatry ny ratsy nataonao e. Mioty moramora e. Efa ampy ny fijaliana iaretany aty e. Azam-piana teny mahery tsony ekia. Fona amindraiky zary mioty fa tamin'ny ratsy vitako rehetra tamindria. Indrindra tamin'ny saika nahafaty andrino no nataoko. Everindry fa moramora nga izany zavatra izany. Mbola tsy ampy amialana andry ny heriko hatreto. Mioty! Azoko tsara kely. Fetsika indrery mioty a. Mety ny andria. Fentra. Ifonako raha nambanina nataoko. Nakanako andria hatramin'izay. Ankehitriny dia andray no mendrika iso. Satria dia tapa-panjaitra raha tsy misy ananako tsony. Ya, azo amin'ny fa fiainana daholo izany. Kodiaran-tsarety izy io ka indraindray ambony, indraindray ambany. Mahireza fotsiny aky dia mahaiza mandamintsaina. Mbola hiverina hisokatra indray androany mahampandro fiainandry. Se fenitiny volana sady izay navitany mariazitsika ary finoana. Roa volana kosa izay natonga avy amin'ny fiderana kely. Indray ve tsy nahatsikaritra fa hatramin'izay niavy fiderana zanatsika teto an-tany izay dia vao maika mitombo lanja ny fifankatiavantsika mivady. Tsapako be mihitsy izany ka. Izany e. Eny fa na dia tsy ambony aza farim-pianantsika telo mianaka dia mahatsiaro asambaran'izany a. Oay, afaka 2 andro marina moa sisa dia anainga ho an'ny YouTube fenitra. Mioty a! Mioty o! Hanambady aho, tsy maintsy hanambady aho. Mahay mihira mihitsy nge ty faovinao e. Hanambady an'iza hono zato izy? Le vazaha miaraka amiko any Etopia any e. Ay!
Resaka tamin'ny Tiavy izay teo dia nangataka ho vady izy. Tsy androny tsao izany no fahatongavandriany angatahany andreo vadiniko. Dia nifitainy tamin'ny telefona mihitsy izany. Fa izay moa izany dia tsy mba ho afaka natrika ny raharahanareko. Aiza no ahitana vola be atao fre? Tsy maintsy manatrika nareo ka. Izany ve? Izay ny antoka amin'ny fre. Tena matotra ve ndry? Eno a! Nareo teny mianaka ihany iny mba fianakaviako e. Misaotra kineny ah. Mirary sosahady. Misaotra kia. Re nareo teo. Elantorarahana. Tantara no soroatany Ranjaharika. Novelomin'ny tapaporoana Christophe Rabearmanana.